Akafaliana sy amin'ny fitiavana tompoko kilasy tompoko vavy no androsoana ny tokantranontsika amin'ity fotoana ity manambahiny izahay amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izany fa ry zareo avy ao amin'ny école de foot Spaintania manoloana eto ny filohalefitra Andriamatoa Niry eo ihany koa ny coach izay hitantsika eo ampovoany eo Todosoa sady responsable technique ihany koa amin'izany école de foot Spaintania izany ary iry amin'ny sisiny iry izay hitantsika ny madame Nirina izay secrétaire eo anivon'ity école de foot Spaintania ity. Miarabanareo teny mianadahy izahay tonga soa amin'izao fotoana izao. Miarabanao tompoko sady miaraba mivoaka ny Tamatave zany zay teny mianadahy tonga soa eto amin'ity plateau ity. Ya izay moa dia avy amin'ny Spaintania Académie Antananarivo sy Spaintania Tamatavy 113 plus Androranga Tamatavy zany no toerana misy anay. Izany hoe ny Spaintania Antananarivo izay efa misy dia tianay mba ho velarina bebe kokoa era Madagasikara ali dia manomboka voalohany amin'izy zay aty amin'ny 113 plus Androranga Tamatavy izay entina anokafana ny province zany sady efa misy fotodrafitrasa izay manara-penitra sy tsara indrindra azoazana mety tsara ka anokafana zany toerana izany. Coach eo ampovoany eo ianao macoach anao sady responsable technique ihany koa anatin'ity école de foot Spaintania ity. Azonao hazavaina fohifohy hoe nanahoana ny fomba fiforognana zany Spaintania zany, inona ihany koa no azo anazavana zany hoe école de foot Spaintania zany? Ya misatranao amin'ny fanontaniana. Ny école de foot Spaintania moa zany école de football izy io. Ny foronina sy natsangana zany izy io. Izy io aloha marinina kely fa efa mijoro ara-panjakana tsara amin'ny ministère jeunesse et sport sy ny ambaratonga rehetra. Ny école de football Spaintania Académie koa natsangana entina mola volanan'ny katita kely eraky Madagasikara zay le tenenina hoe eraky Madagasikara efa misy Antananarivo manokatra ny eto Tamatave so zay ary miezaka ny velatra tsara ary ny fotodrafitrasa andraisana izany école zany dia efa misy daholo na Antananarivo efa misokatra na ny eto Tamatave vao misokatra. Ny antony nanokafanay amin'ny école de foot dia mola volany hitiazana ny zanakitsika na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy amin'ny alalan'ny baolina kitra. Madame Nirina, ianao ihany koa anisany mpiandraikitra ao anatin'izany école de foot Spaintania zany secrétaire moa zany no andraikitra anao anatin'izay fa raha nitombatomba ny fahitananao zao dia olona mpanao sport ihany koa ianao. Inona no azonao hazavaina mahakasika an'ity Spaintania izay ho avy eto Toamasina ity? Misaotra betsaka nametraka ny fanontaniana dia voalohany indrindra miaraba ny voaka ny Toamasina sy mpanaraka ny Sisel. Zay moa zany karakaran'io école de foot io. Ny any raha lazaiko zany dia misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny 113 plus Androranga. Io 113 plus Androranga io zany eo amin'ny étoile colorée no ny repère ahitana anazy malaky. Tonga amin'ny étoile colorée anao dia miditra mahazo any amin'ny terrain. Dia tonga ao anao dia misy olona mandray, mitenako mandray anareo zay andray soratra anarana noratra ny zanak'ireo hiditra amin'ny école de foot. Dia tongava fa any zany no miresaka bebe kokoa ny mombamomba an'le izy. Fa ny any azo resako zany dia io école de foot na io tsy voatery hoe baolina ihany. Mampiditra ny zanakao zany ianao anatin'le école, zanakao sady afaka manao basket, afaka manao foot, misy salle de musculation aminay, misy salle na boxe, misy dortoir ihany koa ho an'ireo zay anao déplacement zay hoe afaka taditrano atoriana ohatra hoe club manao mise en valeur mandray izany ihany koa izahay amin'ny 113 plus. Ka izay no momba anazy misokatra zany ny fisoratana anarana manomboka amin'ny latsinainy arapitso manomboka arapitso zany efa misokatra izay manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina harivariva no mifody izay. Misaotra tompoko. Todika kely atao amin'ny coach mahakasika an'ity école de foot ity
efa misandrahaka manerana Madagasikara izy zao ao any Toamasina de efa misy ihany koa izay école de foot izay ho an'ny Sopaintana manokana. Misy salataona ve no idiran'ireo ankizy na mikatitakely ao anatin'ny école Sopaintana? Toko sotra ny fanontaniana. Ya, arak'izay fanontaniana izay moa dia misy tokoa ny salataona hoe napetraka ay zany hoe 5 taona ka hatramin'ny 17 taona ny ankizy mbola azo ampianarana tsara mihitsy mora mandray fampianarana koa. Dia izay zany no antony nametrahana hoe ankizy manomboka 5 taona ka hatramin'ny 17 taona ihany no raisinay ao amin'ny Sopaintana Académie Tamatavy. Inona mety hoe mampiavaka anareo amin'ireo école de foot hafa izay misy amin'izao fotoana izao? Ya, maro dia maro tokoa ny école de foot. Eraky Madagasikara mihitsy maro ny école de foot. Fa ny mampiavaka ny Sopaintana Académie zany ho an'ny Antananarivo sy ny eto Toamasina isokatra zao. Sopaintana Académie aloha dia manana fotodrafitrasa manokana mihitsy izay anay école le izy, dia ny terrain synthétique zany. Satria io no fitaovana voalohany hoentina mpandrosoana ny ankizy. Ka fanananay ny fotodrafitrasa io zany dia efa anisany mampiavaka anay aloha. Faharoa manarakarak'izay, eo amin'ny lafin'ny resaka teknika zany sy ny fampianarana. Zay zany tena miopana mampianatra ny ankizy fa tsy sanatria akory hoe miditra fotsiny eo le ankizy dia na hoe atambatra be le ankizy dia avy eo misy ny fandaminana efa napetraka zao ohatra hoe kategoria. Misy ny kategoria, misy limitiny koa ao anatin'ny kategoria. Hoe kategoria 6 zao ihany nisany, ny 9 zao ihany nisany, U11 zao ihany nisany, U13 zao ihany nisany, U15 zao ihany nisany. Ny antony mampiavaka anay koa eo amin'ny resaka coach zany, satria nezahana mihitsy izy hoe tena molavola, tena mpianatra mba ho tonga tena hoe ho professionnel mihitsy le zaza zany. Dia izay mahatonga anay hoe somary niavaka izay amin'ny resaka fampianarana. Misy ny fizarana trimestriel ao anatin'ny année scolaire ray zany, hoe saison ray izy raha aty anaty football. Dia eo zany ohatra hoe saison voalohany zany izay miopana amin'ny resaka base ohatra. Raha mianatra ny ampianarana ny ankizy zao ataoko ohatra zany hoe manoratra 1 izy, tsy afaka ny pasy hanoratra 2 mihitsy izy raha tsy hainy le 1 aloha. Ka eo zany le tena mampiavaka anay hoe tena mi-exiger zay hoe tsy maintsy mahay amin'ity aloha le zaza zay vao mifindra manao zavatra hafa eo. Zay zany le antony kely le somary mampiavaka anay amin'ny resaka fampianarana sy ny sisa. Inona mety hoe tombony amin'ilay firoson'ny ray aman-dreny hampiditra ny zanany any anatin'ilay école de foot, satria raha tsika malala ihany koa ny fitaizana tanora amin'izao fotoana izao somary mampanahirana ihany. Inona ny atao hoe mety ho tombony ho an'izay fampidirana ny katitakely na ny ankizy zay ho any amin'ny sehatry ny fanatanjahantena indrindra ho an'ny école de foot? Ia, ny tombony zany zao dia avy mitodika aminareo ray aman-dreny alefaso ny zanakareo ao amin'ny Sopaintana Académie. Be dia be ny tombotsoa azo ao. Le zaza zany fitaizana voalohany saina vatana fanahy. Misy an'ireo fitaizana rehetrarehetra ireo ao aminay. Zay le nitenen'ny madame secrétaire teo hoe ao aminay tsy voatery hoe tsy tafavoaka amin'ny baolina izy dia very. Misy zavatra be dia be afaka tokony ataony ao anatin'io centre plisy io, amin'ny centre plisy Andorangy io. Ka afaka mivelatra zany le zaza hoe raha osaosa izy tany anaty football mety zavatra hafa mety hainy. Hoentiny amin'ny fiainana zany le fitaizana, na tsy ho lasa lavitra ho lasa professionnel izy amin'ny football fa mety hoentiny amin'ny fiainana, mety hananarany tena, mety tsy hitarika anazy any amin'ny zava-mahadomelina izay rahantsika fa miparitaka eraky Madagasikara. Dia izay zany le tena hoe tombony an'ny ray aman-dreny no mandefa anazy ho tezaina ao anatin'ny resaka sport. Andriamato vice-président, inona no mety hoe azo anampinana izay efa voaresakitsika teo izay? Ny azo anampina angambany dia manasa mivoaka ny Tamatavy izay mba handefa ny zanany ho ao amin'ny Sopaintana Tamatavy. Satria ny football amin'izao fotoana izao dia efa moderna kokoa ny football, ary hiezaka izay hanao izay zavatra mety mba hitovizana lenta amin'ny zanaky ny olona avy any ivelany ohatra na avy any Antananarivo. Atao mitovy zany ny fahaiza manao, satria ny coach avy any Antananarivo ihany no mampianatra aty Tamatavy, ary misy koa ny zaza avy aty Tamatavy afaka alefa any Antananarivo manao stage na mianatra baolina mifanakalo teknika zany
amin'ny akapobe dia ampandrosoana etintsika nampandrosoana ny lenta amin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Raha matoa nirina mety hoe misy ireo zay zanak'olona avy any amin'ny préférique any ohatra ny district maheno sy mahita an'izao fanasana ataonareo zao ny fanentanana ny ray aman-dreny ampiditra ny zanany ao anatin'ny école de foot tsy paintania manahoana fotodrafitrasa mety hoe andraisana an'izay fa nresaka an'izay any ianao teo fa mba ho fanamafisana ny fanentanana manahoana ihany koa ny fandraisana efa nresanao teo ho fanamafisana an'izay efa voaresakitsika zay. Ny hanamafisako an'izay zany dia tongavanareo ray aman-dreny manoratra anarana ny zanakareo fa tsy very fotoana nareo ary tsy anenina zany hiditra ao amin'ny supintana centre police Androranga io satria ao aminay fotodrafitrasa efa misy manana terrain zay, terrain basket, terrain foot, salle de musculation ny rehetrarehetra misy ao aminay. Dia ny tsara ho marina eto koa zany ao aminay misy fitaovana hoentina hanatanteraka an'ireo sport ireo. Ny maillot efa misy, ny godasy, ny baolina, ny zavatra rehetra hoentin'ny zanaka ao anao an'izay sport zay zany dia efa misy ao aminay fa tongava manoratra anarana dia any antsika miresaka bebe kokoa amin'ilay izy dia tsy manenina anareo tsy manenina anareo mandefa ny zanakareo amin'ny centre police io. Maraparana ny fiarahana atsika coach inona ny azo ambara farany ho an'ny fanentanana ihany koa amin'ity école de foot sy paintana zay efa tonga eto Toamasina ty. Ya araka ny tenin'ny secrétaire teo moa zany dia manentana antsika ray aman-dreny tsy misy ny fanenena anareo. Tena ny tanjonay zany amin'ity dia le ankizo tonga ho lasa lavitra mihitsy amin'ny resaka baolina. Enina tsy lasa lavitra amin'ny resaka baolina izy tena andraisan'ny lesona amin'ny fiainana zany ny fitezana ao amin'ny Spaintana akademika manentana antsika vahoaka rehetra eto Toamasina alefaso ny zaza araroty arany fa voniny izahay tena voniny izahay ameny tsara indrindra ho anareo sotra to. Izay ny tafatafa niarahana tamin'ny reto ekipan'ny école de foot sy paintana ireto zay ny vahiny ao anatin'izao fiarahantsika izao nahitantsika ny filohalefitra Andriamatoa Niry ato amin'ny akaviako ato ao ampovoany ao ahitantsika ny coach Todisoa izy zay sady responsable technique ihany koa ao anatin'ity école de foot sy paintana ity ary ny ery amin'ny sisiny ery moa zay ahitantsika ny vavitokana Ramatoa Niry izy zay tompona andraikitra mikirakira ihany koa ny lafiny ny fandraisana ny vahiny secrétaire moa zany no azo ilazana azy dia anasanatsika ray aman-dreny zany anatona ny école de foot sy paintana efa tonga eto Toamasina amin'izao fotoana izao araka ny fahitantsika ny laharana an-tabi zay eo ambany eo moa zany ahafahanareo miantso mivandana ihany koa any an-toerana ho amin'izay fikarakarana ny zanaka malagasy izay. Zay ihany koa no ametranay efatra mianadahy ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray.